teny zaraina zay omenantsika anio indray ry havana dia ny fanontaniana mety mipetraka amintsika hoe te ahita soa avy amin'Andriamanitra ve ianao? Ho azonao zany raha matahotra azy ianao ka mazoto manompo azy amin'ny fonao rehetra araka ny tari-dalana omeny. Araka ny voasoratra ao amin'ny Deutéronomie toko 10 andiny 12 sy 13 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ankehitriny ry Israely eo, inona moa no ilain'i Jehovah Andriamanitra ao aminao afa-tsy ny atahotra an'i Jehovah Andriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny ho tia azy sy hanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra, hitandrina ny didin'i Jehovah sy ny lalàny izay andidinianao anio mba hahita soa ianao. Mazotoa ary mamita ny anjaranao dia ho azonao antoka fa hanao ny anjarany ny tompo. Mandra-pioana tompoko.